Toepanasa na nagputi teo, zanak'Andreazona teo vadisita. Zanaky Georges Batotola Soavy, mety manana ambara kely izy. I Soavy, dia rehefa vita ilay olona eo, mety mbola afaka anampy fitenenana kely ianao itiana. Mbola misy hita. Alors aloha ilay mbola tsy niteny e. Iza niteny kely aloha reo. Alors zanaky Njajaona aloha e. Laverimasy zanaky Njajaona. Miala tsiny arona mavetsy na mazo zamo hoe razako nanao hoe verimasy. Raha tena marina zany a za tsy natelo tany fa zana tezay rahakelay mbola fotoana na tsakana koeky zany hoe manapoko aminareo dia marina moa iarzeny raha maromaro io zany mbola kely tafonandro fa dadamonja ronamba tsy ahaina izy io misy boky tsy fatany dadamonja tonga hoe tsaky colonisation zany a isery raha mahazomanana no niarana nanovety za zany aron'izay a raha fa tonga teto hoe sy maloka bon za tsy afakita tarafilo dia raha fa tonga teto Antananarivo zay a voalohany nitaritany dadamonjanay ny haky za ndroizy ohatran'izay nitetoegna dia tany tafitarota heureusement akaikiny atabe zay isanay toerana nisan'ny namazomana dia vanina fosa zay dia neny no zoanay ao ka aminay zanany moa izy dia manao teny taloha itona ny ka hoarety tena lombo fa tsy hoan'ny voyagny eo hoe dika zay zany amin'ny any hoe reto ny tena ambako aty Antananarivo reto fa ireto niarany atramo fa ho anay fa bebeta amin'izany fotoana amin'izany no na efa hitana agnaty boky eo nianarana hoe Arsène Ramazomanana dia fa any fa amizay zany dia nanaraka azy docteur Josepha tondrain'izay koa mitarihana anay tariha Sora ohatran'izay zany le izy raha ohatra ary fa za tsy valapana fa mampietsy koa fotsiny hoe zay fianakaviana raha tonga teto Antananarivo nampatsiaivina anay ary zay nahatonga nampiraikitra ny fahazazana mitsila riritra sy baovola indrindrandrindra baovola tamizany mbo tany Masaka tonga Antananarivo tonga ho tsabo eo dadamonja ao ohatran'izay saotra indrindra tompony Soava sai zany tadamatsa ivoaky loare sai zany alealona reo da izany ferndeko le zavatra minapaka zany disloka izany teny aloha disloka ity zany a voangy vitso zanaky tadamatsa zay anisan'ny vitsona anisan'ny tena tontolona tamin'ny fotoanany ny exilena alao izy tantara vohina feno Sodandrinany zanaky tompona Arsène Ramazomanana amin'izao hetsika nataon'izao fahatserovana ny tontolo titanindrazana zaho ary voalazany viva teo dia zanaky président Tadamatsa zay dépôté politika tamin'ny Caricos niaraka tamin'ny Raseta Voangy Petit Martin Joël Sylvain ary Dr. Sonia Augustin
LCN Ramazomanana dia kely dia fantatro satria raha mandeha anaty bary papako Tanimora tamin'ny 1970 dia miviry foana eo ampasina isan'andro ary tena miraisina ho ray aman-dreny tsy mpananatra mihitsy izy. Ny fitiavan-tanindrazana dia baribary tamin'ireny gazety nataon'ireny ary tamin'ny 1970 izy dia namangany ny raiko tany Frantsa miaraka tamin'ny Bedafika taonisy dia suivy amintsika rehetra ny fitiavan-tanindrazana napetraka ary dia mbola verina ireo misaoranareo zaraka manjafiny amin'ny zao hetsika ataonareo zao tsy anatoloana zany fitiavan-tanindrazana zany dia mbola verina ny Madagasikara tsy mandohany. Kelas keempat ini berarti di kanan sini aku lakukan diskusi betul saja. Apa saja di tata sekretariat data pembagi pada saat yang sinar masuk. Ramah di dikasih yang sinar masuk menambah data kedua tadi berarong berputar ambil ini pun bukan siapkan dasar bukan rakyat ini tersasaran apanya ada cina kumanut menjadi dia satu di bulan di bulan diskusi bulan teorina di kafandi di kelas yang masuk mana tuh kita mengenal surat bahasa misalnya fungsinya mengenal buka tinggi tak datang mengenal surat jadi namanya yang kuis masih jauh apa mana nak kasih kiwala yang ada istilah orang bisnis yang kita tahu itu nabi histori nasini nabi posisi taksiri no nomor data nabi dasar dikasih tiap kuis itu na sikit nabi jak stata moni surat na fokus kami empat pasangan sekitar pola berdua ke tempat kas fokus ada kebiasaan data apakah dia kurang data kami arsenal masukan di tiara pangan pada arsenal masukan kita berdua tiara pangan panas diplom sekitar satu dolar dia di kadar diploma bukan rasa dia Ispana biasa politik, ispana biasa kuat tentang setiap tantasan saya. Buat kau benar kami yang tua senar masukan hari ini misalnya siratam tahun nanti satu turunnya seperti kasih setiap tantasan saya. Putera turun baik, data mons, data set. Dari orang apa rawat dekat kes di tatara saya pamer ada kamu kenal mengambil data tentang nasional mana nak bisa dikira imam kan secara nasional nasional mana saja tidak jawab sana seperti itu hari dikasih di nasional nasional sana ya sudah sinawe kasih di mustafa bitina coba tanam kita sana uang kita kena pada mungkin saya itu kelas berapa jadi kasih dekat sini.
azahoana ny fahaleovantena mangaragara miady mafy tamin'ny colonisateur izy miady mafy tamin'ny tsiranana nisy fotoanandro ary dia zay nao zao na tsiranana ataoko hoe ela satria mitovy ny taonantsika ary rehefa hitako fa tsy rosotra any amin'ny fitiavan-tanorazana marina anafahana Madagasikara amin'ny colonisation sy ny famontenan'ireo Vaosestan, ireo gadra politika sy Vaosestan ela dia tsy maintsy hiteny foana ary ho ataoko marary mihitsy fa tsy raharaha nagadrain'ilay impika ary dia tena zava-mitranga tokoa ny gadra izy vao mivoaka ny figadrana izy dia mamerina ihany satria tsy maintsy ahitsy zay ny teny hoe tsy maintsy ahitsy ny mpitondra ahafahany manao zay mahasoa ny firenena tokoa dia tadio arina dia nanambaran'izay tamin'io fotoana io ihany moa dia zao no nambarana rehefa tsapako kosa nefa fa miady marina ho an'ny fahaleovantena sy ho an'ny mahasoa ny vahoaka ela dia tsy ahita mpanohana tsara ohatra ela dia ny zavatra mitranga tokoa moa tamin'ny 1959 dia nanaraka ny natsony tsiranana izy anao ny amin'ny mampanao gazety azy moa voalohany indrindra dia izy Rajaona Jean Baptiste tamin'ny fampisoam-baovao noho ny mpanao gazety solitena noentiny miaraka taminy ary Arsène Ramasomanana tsy amin'ny mampanao gazety fotsiny fa tena conseiller mpanolo hevitra miaraka taminy dia tamin'ny 59 zany dia fa nandeha tamin'ny conseil exécutif de la communauté dia nanomboka teo dia miaraka foana izy mirahalahy mitady izay tena mahasoa Madagasikara dia misy olona tsara kely vitsivitsy zany tamin'izany fotoanandro zany alefantsika alohan'izay nefa dia ho fahatsiarovana ny zareo mpitolona rehetra dia mangataka antsika hiaraka hitsangana dia zay mahay an'ilay hira dia miaraka miredina rinoko fa haitsika miela le hira iny fa miazakasaka le mpandefa hira dia asiana geste kely izy amoa rehefa rehetra
nanome hevitry dada hoe tokony mangataka ny fanampiana avy any ivelany isika fa tsy ho vitantsika rery io dia Gisèle Rabesahala irery no niompopotoky sy niompo-kevitra taminy ary dia tsy nikely soroka mihitsy io izy fa dia samy nanao mitandrify azy izy menada dada moa dia araka nefa voalazako teo niaraka amin'ny skoty isan-karivo dia sady otsaka no valaka dia mbola andeha hanao n'ilay asa fanaovan-gazety nefa vao avy any dia ohatr'izay foana isan'andro ary dia nefa tsy niteny momba ny tenany mihitsy izy ho isaky ny tonga izy dia ny skotiny dia rainy tena tsy nikely kisoroka mihitsy n'ireo tanorantsika ireo skoty ireo zay foana ny resany ary dia raha ny sitsiny mihitsy fa nahazo mari-pakasikana avy amin'ny fanjakana moa ny skoty tamin'izany andro izany aie mpakolotsy vaovola azafady dia anisan'ilay skoty ekiadin'ny Madagasikara Jean-Pierre Rafidy moa zany no angatahantsika izay zanak'ampasan'ny Sadoda fa nerasera tao trano nafataka tsara ny ramazonana anaty saina dia mangataka an'izay zany avako zany andray fitenenana dia rehefa azo soma tsara koa moa ny indépendance dia Jean-Louis Rafidy nanao ny reportage tamin'ny 1960 26 juin 1960 dia izy no nanao ny reportage Ja, zonder liever. Zo toeval, liever doen naar hetzelfde weg. Van zonne, zouden we nog eens samen. Dit is toevallig, ze willen laten hebben dat we met naartoe. Zij vond dat we toen van moesten die toevallig doen. Die ze zouden gaan trangen, kan je kiezen. Kan voor toen de koning afzetten op ons man. Zouden we afgelopen zijn, zouden we zeker dan zo. Eigenlijk in die liefde doen, die Bani, Bapoli, Iwa, Zan, die Bulama, Resmission. Die tot tanah itu persen sedut. Si bukan dewas, di mana namanya, yang dari kaset, kan dulu Eu quero la gazette, eu queria mexer, assim que eu mexi desde o debate, eu greva de debate, mexi estava no Suíça, televisão, rock sound de, estava me passando, já na vida de Baku já, ali de também, de Singapura, já de focar joas, de kisi, a grupo, grupo tena focar sabe se junto na grande inteligência esteja em Ramazan Sen Bani de Carmen Bebê que trabalha de Rosa de Argato de Ferreiro ali de Argato Valdo foi e cinco aqui porque do Brasil também cá Zabanaga de da pergunta já je pergunto de vieste ouro ali gradejmo se descaiando de já também uma pintura na tua vieste caminhando foco da casa da ganhava Buda toda de na casa vem tomar catando e pagar os pacotes isso é o que nós vamos não nem pisamos nem pisamos para filho já são velhos já focados em casa já tudo pronto cá mesmo viver está longe de fazer minha gente de tudo da Tony não ser Ramazan de fama de ponto já por os responsáveis do governo na sinistria hoje no quadrante Dia dizer que tu não logo vai usar cada razão. Sei já vai ter na rama isso, mas ganhando
Waiza reto ankizy reto. Dia tamin'izay koa tsy diso fa 3 volana izy nitany 3 voa. Dia fifaliana be dia korana be izay mianakavy kely tao. Dia tatoriana ihany indray tsy mpampatsy no nolaza tamiko hoe nenandrano tamiko hoe dazale ranomasomana fa le ankizy ihany tonga dia efa tomany sary dia hoe asa indray dara. Tamin'izay nahatonga ihany koa fisian'ny lehibe hoe aktiviste aloha fisiany ranomasomana arsena ray le namako eo amtanamako nanampy ny fifoanan-tsaiko zany ao anatiny hoe inona no zavatra sy tarako zany. Dia tsotro fa nanomboka teo no toy ny fifandraisana ka za mbola kely raha ohatra fa fakano tsara mihitsy izay miaraka fifandraisana mamoamika jery gazety indraindray mamaky gazety ireo dia mahita ny tolona izay nataony reto zany ary dia mifantoka tamitsana tamin'izay ny tolona ho amin'ny tanindrazana izay tsy maintsy fitafianana. Ary ray beorateo moa mahavilisy azay tena mpianatra mamaky gazety foana sy mihaino radio sisy nanampoana zany izy nanana radio afaka mandray international dia radio natanarvoetanarivo moa resambeony vazaha rahapeotera fa nampianarana mitady radio amin'ny haute-cour ary hoe radio Paris, radio Brazzaville, radio BBC zany no sainy tegavana dia eo zay mampirina eo amin'ny radio mifameno dolo tompoko zany ohatrina midina ny fisiany arsana ranomasomana ka fifankazoany dadabe sy izy fifankazoako sy izy fifankazoany fianakaviana dia tanteraka ihany tolona rehetra dia miarahany faly ary tsy ahivitra tekatiny zany reko zany ka dia isaorana ny fianakaviabe no mazomana arsana nanao zao andro fahatsiarovana lehibe zao amin'ny fotoana ny fankalazana ny fahalalahana ny mpamagazety sorana. Dia makasitaka ny Jean-Louis Rapity amin'ny témoignage nataony teo. Dia ankehitriny mangataka ny Jacob Andrambelo satria nisy kely ny fikarakarana n'izao zavatra izao zany dia niarahana tamin'ny Jacob Andrambelo mirahajarizavy izay efa nitenina fa mety polanana fitenenana ihany koa aoriana dia i Rabefanana moa izay tsy trompa sini dia zay ny tena nikarakara ny boky indrindra moa zany dia bahanan'izy mihitsy zany tena nitora témoignage amin'ny gazetiny ary ny archive nationale efa voalaza no nafahandana miparticipe TDP mihitsy amin'ny anio ity. Dia Jacob Andrambelo izay doyen ny journaliste francophone no angatahantsika mba hanambaran'izay fihetsehampony laza mitapony izy nefa journaliste moa ve izy tapony zany fa mahita tetetina foana Ao pandeletena lehibe ny zon'ny menaka eto ankehitriny. Ny legahy moa idiva hoe arehetenera foia dia azonzavana zany fa matana zay teo miaranao ny zarefa am'teny ka
raha nanaiky ny Antoine dia amin'ny lafiny anankiroa dia ataoko défronté hoe casquette à double visière. Zany hoe amin'ny lafiny iray raha matovady violon gabrinafika dia fianakavian-jareo ary mitenako amin'ny lafiny anankiray mpanao gazety. Ary ikoatran'izay rehefa ny dimanche amin'ny roapolo zao tenako valo fitopolo taona dia moyen ny presse quotidienne francophone. C'est-à-dire avec quotidienne, c'est-à-dire gazette quotidienne midi en 1983 Corinne Madagascar Nicolet en 1962 Madagascar Matin, j'ai Nathalie en 1975 et midi 83 l'Express de Madagascar 95 la Gazette Grandie de 2005 les chiffres comme une mise de période. Dentro l'Argentina, na fatta da tarani, le motori normali, un prattano di tanto. Quando da lei, si dice na punama da caccia, che ne va sintu na sfera in bordice. Da lei, cambiando il cadre c'est ministre provincial de la santé. Si ministre de la santé, on appelle conseiller de province de la santé. Jamais exécutif pour le Panacana et la province de Tanganarive. Avec BNI, le secrétaire d'État délégué à la province de Tanganarive. Il y a non libre de nada, j'ai un chef de province, notre candidat qui est conseil des ministres, président de la Quand on a une décentralisation, on a combattu tout le temps, on a fait la politique au niveau colonial. Des décentralisation, c'est-à-dire budget provincial comme ça, des ténèbres, autonomie. La question de l'épidémie, on a quand même une concentration, comme dans le projet, budget provincial, 4 milliards dans le français. Et vous avez dans le projet, j'ai rien de ça, mais là, mon province, on a des arbres comme ça. Et notre province, la ligne. La vie me fait pas, la dernière communiqué, la ligne conseiller provincial des élus provinciaux tanganiens, je m'appelle un bâtiment. Je fais ça, je suis dans l'année comme je l'ai fait. Alors, pas qu'à acheter la mythe. Pas qu'à acheter la mythe, il y a une quand moi, il y a cette bâtiment, il y a une année comme Agosto che veniva a essendo per me. Se tu non fai la perché non funziona la peste, il che mi dice non mi ha cantato il paese, mi dice ci c'è tanto che la punama la pimenta di adesso che andiamo nasce con che per esatto non tornare per schivo mi porto ari per mi può fare pure in suo per da nea si andrà in fa a come tu ti mantieni nella senda balban la mano va زي اللي بنتكلم كم تقول يعني جانا بدي راتو ميزينا في الكوريا كوش كوش ميزينا في لو جانا ميزينا في لأن أنا كوليج مودرن كوليج مودرن كلاسيك يجيب كوليج مودرن يجيب ميزينا في ليه لأني investigazione del mare, la buona, e un particolare grande figlio che ne cammina, di un genere per la ZAP, la mia fine, ma non è stata mica la prima del genere, non è di non è di che ci sono cose. Amna finanza piena, Then from the town you cross in the Mar, you need a young Italian. But Niamui and between the pub and top of the month, they are made up on the Galizentero, in Yaran, Irania, Gazette to me, send Thomas Mann, if I don't pay the piece of it. Papa, I think it's
asa navazoko any amin'ny poratra fotsiny. Nakany à Paris, la scène d'embrasement, invité comme 14 juillet, à ma conseil provincial, c'est une délégation du gouvernement français, invité pour la scène d'embrasement. Il y a invité Tania, comme des collègues. Comme il a invité Tania, et j'avais la carte à l'été, on n'a pas de scène. Il va y avoir en France, n'a pas de n'a chef d'État, n'a chef de gouvernement, n'a ministre d'affaires étrangères, et mon conférence de presse. Je me suis ma papa, mon conférence de presse. À ce moment-là, des bongo d'occhio, j'ai comme le film, comme le tel, des conférences de presse des chefs d'État. Vite, la politique est touche. Na vie en allez, vite na langue. Mich témoignage na pas que ma sport. Les types avec permis, président Léni, la scène normale. Les zéro, les pénales, la prière, la fille qu'on a fait avec Bimé, des années, à 3 jours, on a fait des années. Al sobrang deadline. At itikpan ng pili na tuni ni gazeta. Mo kung gazeta sa pala. Niyan mo kan nata menu koloni 1960. Malagas ba po? Ina masikapi. Kabatin ng parti jabe. Ni mo kung hindi mo makikita ng tunggan. Gazette mana j'avais pas lu, à trouver le monde, à trouver la croix, à trouver combat. Des manqués automatiques, personne n'a besoin de l'aide. J'ai mis ma correspondance de Madagascar, qui est dans le monde, il y a une colonie, et je me demande de transporter, faut que le monde qui, à l'homme de croix, il y a des filles. C'est un besoin de vite, on a une âge, on a un jour. J'ai les tournées, on a professionnel, de référence. La mise est des éducatines, peut-être on a un mal de temps, tu mets ce qui est déjà, qu'elle a été trouvée, tout le monde qui est content, je peux dire, c'était tout pour les livres. Ils me sont donné, ils me sont donné, beaucoup de buts, des données. Dia manamafy ny fakasitrahanan'ny Jacob Andriambelo satria hitanareo ihany izy efa zokonjokony nefa ny trano fonenanay dia any anelakelatrano misy tontolo-bato dia tonga tany foana izy hiara iasa nanao an'io boky kely io sy mifanolohevitra ka tena zava-dehibe manohina fotoko favozatena nataony. Sao dia misy donate ay misy fanamariana kely satria moa le boky extrême vakiny tiana nirlato dia misy so misy tsy mazava mety tsy ampy le concentration rehefa vakina maika le izy fa nisy tao hoe anti-français dada tsy anti-français mihitsy izy fa anti-colonisateur anti-colon. Ari mety hitanareo any ondra ao anatin'ny zavatra le exposentsika misy sariny Léon Réalon. Ay sary voalohany zay gouverneur français teto amintsika fa kosa ny tolona nanomboka tamin'ny 1945 izy dia tena nanohitra ny politique colonisatrice ary tena namany dada akaiky zay fianakaviana raha teo moa ny vadiny dia be dia be ireo vazaha tena naneo fitiavana ny Madagasikara eto dia mahatsiaro an'ny docteur Goulesque zay anisan'ny conseiller municipal niaraka taminy
izay tena anisany mitady anisany hoe zavatra nataony raha dia izy nankataka hoe tsy andovola ny malagasy hôpital be Fianarantsanana dia nanjary lasa contenu hôpital provincial ny be Fianarantsanana tsy andoavam-bola fa moa nisy fandaminana hafa ihany koa taty aoriana dia eo dia mbola miverina ihany amin'nisy izay rabesana fa matetika rehefa hevitra mahasoa firenena ohatr'izany dia izy menadra dia miondrika hevitra foana dia ohatra hoe lasa tany amin'izay rabesana moa no resaka dia na dia leo fikarakarana ny exilé ara dia anisany izy namanga ny Tatamax bakany rasela ravoangy rehetrarehetra ary mikarakara ny vady aman-janany alalan'ny fifanampiana malagasy tena tsy mikely solika mihitsy ary tena eo le hoe tsy ny firehana politika akory no mitondra fa le fitiavana satria samy nanana le fitiavana ny havana le hoe vonikava matratra nanana le fitiavana tanin-drazana nefa dia tsy firehana politika dada dia tsy dia tena tsy nakasitraka ny communisme mihitsy fa dia tsy nakasitraka ny resaka politika nefa dia namany daholo ireo mpanao politika araka ny lazany Jacob dia efa elaela ihany rehefa amin'ny fotoana zay ny kabary fa toatany raha tsy te hijery le tsy jerentsika daholo fa moa hoe le Tananarivo taloha fa mety mahina ny sasany ihany tadiavana document amin'ny internet momba ny dadanay na reny horonan-tsary madinidinika ireny dia afaka mandefa kopia raha ohatra ka misy zavatra miinterese antsika satria efa ela be le fotoana mety efa betsaka ny te andehony mety misy keo tsy nanam-potoana hijerevana ny sary dia zay efa te hony dia tsofina rano zay mbola te hijery sary dia afaka mandroso dia eto koa manararoatra misy sary tsy fantatro le olona eo amin'le sary inoko fa fianakaviana Rabetafika miaraka amin'ny dadanay io satria Rabetafika zany sady avan'ny dada no avan'ny neny dia mba tiako misy hijeryn'le izy mba lora hoe izy reto olona reto sao dia mba fantatrareo le ray aman-dreny be taloha zany atao hoe ivety dia zay zany a dia rehefa misy te olo dia tsofina rano dia hoavy aleo aloha ivety fa miaraka amin'ny pijereny izay